Araba toboko lafirandra toboko vavy ankafaliana indray no iarana amintsika ny tokantrano eny amin'ity takarivany alatsinainy ity dia manasa antsika mpanajana indray ary anaraka ny fampalalama vao eto amin'ny fahitalavitra matv hatramin'ny farany isan'ny bantoerana ny tontolo politika ny mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana eo ihany koa ny valin'ny fivoriana izay nataon'ny troikany sadeka tany Maputo tany ny mahakasika ny fahitan'ny Chine ny zava-misy eto Madagasikara eo amin'ny tontolo politika ankoatr'izay ihany koa dia isan'ny hoentina amintsika ny mahakasika ny seha-panabeazana sy ny mahakasika ny sehatra ny fahasalamana ny tontolo politika sy ny fikarakarana ny fifidianana aloha ny satarantsika ny fotoana amin'ity takariva ity hatreto aloha tsy mbola voafaritra mazava na isy na tsy ny fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany tsy mbola tapaka ihany koa hatreto ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena raha nambarandramatoa Atala Beatrice filohan'ny senita araka izany ary dia iroso amin'ny fivorimbeny ity ratsamangaika ity anapahana ny mety siny ny fiamorana fifidianana na tsy ny antsiprimo avao iroso amin'ny fivorimbeny senita Rapitso tanjona ny hanaovana taratasy ho amin'ny firenena mikambana mikasika ny datim-pifidianana avy amin'izany tokoa no ahafahan'ireo teknisianina avy amin'ny firenena mikambana iarana amin'ny senita manapaka ny fanemorana na tsy ny datim-pifidianana niroso tamin'ny fivoriana tokoa ny governemanta niaraka tamin'ny senita io tolokandro dia ny alarobia no fikitihana ny datim-pifidianana no loha hevitra ny doniana. Ny zavatra nivoatra tao anatiny moa zany dia le hoe ny fanelefasany zareo an'ilay filazany zareo zany le hoe décret de report iny zay fantatsika tsara moa zany fa ny gouvernementa no manao ny principe de report fa ny daty dia ny senita sy ny expert ny Nations Unies zany no mandrafitra an'izay daty zay ary tsy ny daty ihany angeny tsy maintsy jereny fa jerena koa ny pitsopitsony rehetra amin'izay resaka daty zay zany ny paramètre rehetra tsy maintsy jerena tontolon'izay zany hoe ilay calendrier électoral mihitsy zany no tsy maintsy voakitika amin'izay fotoan'izay ka izay no resaka ny fanaovana tao indrindra koa moa anjareo ministéran'ny fampianarana amin'ny resaka fanadinana dia nilazanay tamin'ry zareo hoe okangambany aloha mbola tsisy izay report na fanadinana zay fa hotazomina le daty ny fanadinana satria izahay senita amin'ny assemblée générale Rapitso no hijery hoe oviana no fotoana iarahanay sy ny expert ny Nations Unies ivory hijerena an'izay fanemorana na fitazomana na inonina zany no zavatra hotazomina amin'izay resaka fifidianana zay. Laza Ramatoa Beatrice Atala filohan'ny senita fa mbola tsy nanatona ny famatsim-bola velivelo ny vondrona iraisam-pirenena ary mbola mitoy ny fiaramiasa miaraka aminy amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Hatramin'izao moa aloha zany misy zavatra dia tsy mbola nahaton'ny communauté internationale ohatra ny fandefasana n'ilay karatry ny mpifidy zany zao sy ilay papier anaovantsika n'ilay liste électorale zao dia mbola natofany zareo hatreo amin'ny région. Hatreo amin'ny région zany natofany fa ny makany amin'ny district kosa aloha zany dia efa tsy natofany zareo aloha. Ny entana rehetra izay tonga eo moa aloha zany dia angambany tsy dia mbola misy olana fa ny entana ho tonga zany no efa nandefasandreo feo tamiko hoe hotazomin'ry zareo fa tsy ho livreny ety amin'ny senita aloha mandrapatonga ny décision izay ho raisindry zareo amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana juin zao. Tsy ho ela dia fantatra ny fanapahan-kevitry ny senita sy ny firenena mikambana mikasika ny datim-pifidianana.